Lohahevitrintsika amin'ity herinandro ity dia amin'ny fahefana. Inona no tianao? Vola sa fahefana? Zany hoe miankina amin'ilay fahefana zany fananam-bola miankina amin'ny toe-tsain'ilay olona ihany koa zany eo na hoe tsara saina anazy na hoe maharatsy saina anazy. Raha manokana aloha ny fahefana sarotra be ny teny aloha izy vola sa fahefana satria ny antony le ara-bola aloha tonga dia ohatran'ny hoe fitiavan-tena be. Ny fahefana koa amin'ny lafiny anankiray tonga dia mampisongadina be hoe voninahitra zany le tadiavin'ilay izy. Dia eo ilay antony amiko manokana misalasala be hoe vola sa fahefana satria le zava-misy amin'izao fotoana izao zany efa manahirana be hoe inona ny antony andraisana le fahefana. Aminah aloha dia ohatrany hoe mitovy ihany ny vola sy ny fahefana satria rehefa mahazo fahefana ny olona iray dia manangona vola. Madinika aloha dia eo le vola ihany no tena raha zaho manokana zany dia raha omena fahefana dia anasavako vahoaka ilay izy dia tsara ilay izy raha amin'izay fa le vola koa nefa mirananta le vola no vanina le vola raha ohatra hoe anasavana vahoaka koa dia tsara raha omena fahefana ka anasavana vahoaka dia tsara. Manova toetran'olona ve ny fahazahoana fahefana? Eny sa tsia? Tena manova mihitsy ka. Ny fahefana tena marina mihitsy tena manova toetra ny fahefana satria arakaraka ny toe-tsainy tsirairay ihany koa io fa tsy voatery hoe mampanova toetra ny fahefana. Miankina amin'ilay olona mahazo fahefana zany io izay ny hamaritako an'ilay izy. Amintsika malagasy ilay izy mbola tsy zakatsika no manana fahefana satria izay tonga manana fahefana io zany no tokony lalàna. tena miova tetra ny raha ilay fahefana anazy tena miova tena mando. Le olona zao zany raha mahazo fahefana miova ny zavatra lazainy mihitsy raha ohatra zany teresitsika hoe manao propaganda zany dia miova ny zavatra eritreretiny izy zay projet projet de société dia tsy mitanterahany zany fa miova lasa tena daholo men'le mahazo fanjakana rehetrarehetra mahazo fahefana fa tsy misy vahoaka zany le tondratra amin'izao zay ny fahitako azy fa dia fitantena mameno koa zay raha malala vahoaka ny mahazo. Mbola mety amin'ny Madagasikara ve ny fanomezana fahefan'olon-tokana anjakazaka amin'ny vahoaka? Hazavao ny hevitrao. Tena raha amiko manokana aloha ohatrany tsy mety satria ny olona anankiray manko io fahefana io manko manova toe-tsain'olona betsaka io. Dia eo ilay teneko tamin'ny voalohany miankina amin'ilay zao toe-tsain'olona izay ihany ilay izy. Io miankina amin'ny olona tsirairay satria izany fahefana zany tsy azo omena fotsiny amin'izao fa miankina amin'ny olona verika ihany miankina amin'ny toe-tsain'ny olona tsirairay zany izy io fa tsy ny olona samy manana an'ilay saina misy sy ny fieritreretana dia sarotra be ny mamafitra an'izay hoe omena fahefana ilay olona hoe rehefa be ny vahoaka zany manome fahefana dia izay zany aloha izy. Raha aminahy manokana dia tokony miainga avy amin'ny vahoaka ny fahefana zany fahefana miainga avy amin'ny vahoaka ny fahefana dia ny fanomezana lalàna dia izay no ampiarina amin'ny fanjakana. Ny fahefanatokana manjakazaka vahoaka tsy mety fa tsara ny hoe miara-miaraka tsy dia hoe manjakazaka zany fa eto amintsika koa zany efa garana loatra ka raha tsy maro mila hoe olona tena discipliné le mitondra zany tsy mety amintsika satria raha tena varana loatra ny zavatra eratsika.